mpitandro filaminana atao anaty fiara tsy mataho-dalana miisa roa sy camion iray no miandry etsy amin'ny manodidina ny foibe ny fahitalavitra Viva etsy Ambodivohitra androany. Tsy nanome fanazavana mikasika ity fijanonana teo Ambodivohitra ity kosa ireo mpitandro filaminana raha niezaka nanantona ny mpanao gazetitsika teto amin'ny fahitalavitra matv. Feno mpitandro filaminana 4x4 miisa roa sy camion iray manodidina ny faritra misy ny foibe ny fahitalavitra tsy miankina Viva teny Ambodivohitra androany. Tsy nanome fanazavana mahakasika ity fijanonana manodidina ny fahitalavitra Viva ity ireo mpitandro ny filaminana teny an-toerana. Nahatonga resabe ny fahatapahan'ity fahitalavitra rahavavy ity ny alatsinainy lasa teo izay ny fanandrify tamin'ny raharaha nanenjehana ny solombavambahoaka Mapara voafiry tao amin'ny boriboritany faharoa Lantorakotomanga teny namontana rehefa avy nanatanteraka fivoriana tao amin'ny foibeny Mapara tao Ambodivohitra. Nanisy azy izany fahatapahana izany dia efa niverina ny andeha ity fahitalavitra ity ny atalata maraina teo. Raha ny loharanom-baovao mari-poitra dia efa nanomboka tamin'ny gouvernement tanotaren'ny Premier ministre Kolo Roger no efa nisy ny fanaraha-maso ny fahazoan'ny Viva halalana nandrakotra nanerana ny nosy ary ny fanadihadihana natao no nahafantarana fa misy amin'ireo faritra nahazoan'ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny fréquence no tsy nahazo alalana ara-dalàna avy amin'ny fanjakana sy ny ministeran'ny seraserakory ny fampiasana ny pilônina. Io loharanom-baovao io ihany no nanamafy fa tamin'ny andro nitondran'ny filohan'ny Tetezamita izany hoe tamin'ny taona 2013 no nisy ehony izany ka nisian'ny fanaparam-pahefana. Raha ny ORTM no nanao ny fifanarahana tamin'ny orinasa tseratsera iray teto Madagasikara fampiasa pilôna na ahafahana mandrakotra ny nosy dia nidiran'ny tompony andraikitry ny fahitalavitra Viva Antsehatra izany ary dia ity fahitalavitra ity indray no naharakotra ny Madagasikara. Raha ny fanazavana ankoatra ny eto amin'ny foibe eto Antananarivo dia nahazoana lalana ara-dalàna ny fanitarana ny Viva ao Mahajanga, Toamasina ary Fianaratsoa. Noho izany ireo faritra ivelan'ireo no voakasiky ny fahatapahana nanomboka ny aliny alatsinainy teo. Ny fanapahina ireo tsy manara-dalàna ihany no fepetra ny raisin'ny fanjakana.